alohan'ny roso mivampotono lehibe eo an'eny mitrodijeny fiangonana izao ary le zoafika azy izy rehetrarehetra manafika teto nokany koa pasoako mba rehetra manatanteraka ny maro samihafa izay atin'ny amintsika nefa famizao
marina aminareo fa tsy misy mpaminany hazaina amin'ny tany na be azy. Ary lazaiko marina aminareo koa fa maro mpitondra tena tamin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elia raha ny hakina telo taona sy enimbola nanolana avoan'ny sary mafy ny tany rehetra. Nefa tamin'izy ireo tsy nisy nanyrahana amin'ny Elia na dia anankiray azy fa tamin'ilay vehivavy mpitondra tena tany Sarepta tany amin'ny tany Sidonia. Ary be koa ny boka tamin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elizea mpaminany, nefa tsy nisy sitrana na iray azy fa inamana Siriany ndraiky. Dia apezitra mafy izy rehetra teo amin'ny sinagoga raha nandray izany, ka tafatsangana nandroaka azy hiaraka ao an-tanàna, sady nitondra azy tany an-tapon'ny tendrombohitra iorenan'ny tanàna mba hazerany anatevana. Fa namaky teo avoany izy ireo izy dia lasa. Izany ary nankalazantsika ny teny Tompo. Missionnaire l'Église. Iraka hitory ny vaovao mahafaly sy ampahafantatra n'Andriamanitra ary ataoko hoe mission tsy azo ny alàna zay fa naizanaiza toerana izay l'Église dia tsy maintsy mitory izy ary tsy lovy ny fanahy masina. Azo lazaina fa ny tenin'Andriamanitra voalohany dia maneho any Israely hoe oka voafidin'Andriamanitra hitondra ny anarany amin'ny firenena izay tiky, satria ilay tovovavy anankiray izay tonga mpanompon'ny Naamana ilay boka dia azo lazaina hoe tao anatin'ny oka marobe izay lasa babo ka lasa mpanompo tany amin'ny tany hafa tany amin'ny Jentily. Fa tamin'ny alalan'ny tovovavy kely io dia Israely ahafantaran'Andriamanitra fa misy mpaminany dia hosaniny amin'ny herin'Andriamanitra, hosaniny amin'ny alalan'Andriamanitra tokana izay parasy mpamonjy amin'ny Israely. Izany hoe afaka mamonjehatra ny firenenasika ihany koa Andriamanitra manompo hevitra anamana Israely hahazo ny fasitrana dia ny fisakiana ny ao Jordana. Rehefa dinihina ty Jordana tina efa rano mitondra fahasoavana, rano mitondra fahamasinana, rano efa mitondra fasitrana. Teoriana izy dia eo no anaovana ny batemy amin'ny evanjely ary Jesoa ihany koa dia mpampabatety Jordana. Ny heritreritra dia hoy izaho hoe satria ny Eglizy missionnaire dia mandeha izy mandeha mitory ary mitory anakafa. Ny tany izay mbola tsy nitoriana tsy amerana izy Eglizy.
efa tokony fonay Saranagasy tao Andriamantsika. mety asarana Mety asarana tokoa ary mety sady mahakonjy. Imbolana Andriamanitra mahita zavatra rehetra sy mandrakizay. Koa izany raha ny mahazo makarana voninahitra tsy mijanona mamy.
Ao sitakao aniany ampiadana azy ampiray azy araka ny sitaponao fa ianao velona sy mazaka amin'ny taona rehetra mandrakizay. Niantanao zay Tomandriamanitsay, enganeniko amin'io zay niraisinay zao, mba handrio ny fonay ary ho zary fahasoavana ao anay, ka afahanay manao ny fonay akalazany paka. Amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Dia isoa rehetra mivavaka, ary dia mirasonga rehetra
Andriamanitra ampitasoa matsara ny kahiny dia mpaka kapadena miaraka amin'ny Kristy tavasanga kafely. Kumba silakan dengan tubuh. Mantan bersahabat saja, mirai sama